ahoana marina, tratry ny fandemen-tsaina ve ny vahoaka? Jiro, rano, vidim-piainana, fandriam-pahalemana, vidim-bokatra fanondrana, samy olana atrehan'ny vahoaka malagasy avokoa ankehitriny. Ny mpitondra etsy andaniny, mahazo fiara raitra, iantohana solika maraina sy hariva, manana mpiambina manokana, mifamadika tanteraka, fa ilaina tao anompo vahoaka no tompotompoiny. Ny vahoaka tokony ho tompoiny, itsakitsaina antampon-dohany zoany. Kolikoly, alatra volamena, alatra volam-bahoaka, fandripahana azo sarobidy, fangalarana ny vitsika-tsemboam-bahoaka, fanamparam-pahefana, fanaovana tsindry azo lena, santionam-pahalovana, hita amin'izao fitondrana izao ireo. Manginy ny lainga rofina atao amin'ny vahoaka, manara-penitra no lazaina, kanefa tsy ampiray volana dia mitritra, dia mirodana. Lany ny volam-bahoaka, fa ny asaka toatoa. 7 volana dia hovoava ny delestage, saingy hatramin'izao tsy afaka ihany. Ny mpiasa madinika no anaparam-pahefana, mba anafenana ny ratsy atao. Azy ireo tokoa ny fahefana, ka izay tian'izy ireo atao dia ataony eto. Dia mitady alemisaina ny vahoaka. Hoy indrindra matsy ny fanazavana hoe raha iresaka faratapony hoe vola zany tsika, hoe ananan'ny Andry Rajoelina zany dia tadidrio tsara, ohatran'ireny tranona serasera miongana ho azy ireny. Tsofony rivotra, misaoran'Andriamanitra aloha, Andriamanitra tsy tia ratsy fa tsisy olona atao anatin'ilay trano, fa raha nisy olona ka atao anatin'ilay trano dia faty olona mikaranana ihany koa. Fa anaovana zavatra kitotoa, ohatran'ireny kino hopitaly manara-penitra, fa raha ahoana hopitaly manara-penitra no asianao radio fotsiny ka na zavatra appareil hafa miofitrofotra dia efa mirotana ho azy koa. Olona ho tsabonana eo fa tsy olona ho vonoina koa dia ho matimaty hoana ho azy. Iza mono tsy nahita ilay trano manara-penitra ny rodana tao Morondava io. Trano pokon'olona no lazaina fa manara-penitra, etsy amin'ny pista Tsirabe, mitritra be ny zorony anankiroa, atsimo, izay ahina hitatra ka itera-doza ihany koa. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa inona natao hoe manara-penitra amin'reto mpitondra ireto e? Trano mitresaka sy mitritra ao anatin'ny heritaona monja ve? Lany fotsiny volam-bahoaka satria orinasa ankehitrano-trano no mameno ny tsena, ary isan'ny famotsim-bola ireo trangano lazaina ireo. Atraizan'ny fahefam-bahoaka manoloana ireo rehetra ireo. Tena tompon'ny fahefana ve ny vahoaka malagasy ankehitriny amin'ny taniny? Sa voaolana ny ady fanahiny? Afaka maneho hevitra ankalalana ve? Tena hoe misy demokrasia ve? Sa manjaka tokana ireo mpanao ratsy eto amin'ny firenena? Anina natao mba anairana say ny vahoaka malagasy izany manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. To mahalasa saina ihany mantsy raha ny zava-misy eto satria to voany be manaiky izany ny vahoaka malagasy. Sepitry ny adi-piainana ve ka tsy afaka mikofoka? Raha tsy manao dingana goavana ka mitaky ny andraikitra tokony ho ataon'ireo mpitondra ireo anefa ny vahoaka dia tsisy fiovana eto. Hatramin'ny fifidianana azy ity efa manomboka ny tetika politika ambadika satria mamy ny sezany. Fa vokatra izany dia isika vahoaka no mbola hiaritra fahoriana lavitra noho izao indray ao anatin'ny dibotona manaraka raha tsy mitaky ny fahamarinana. Iza no tsy mitaraina vokatry ny jiro tapaka isan'andro sy ny fitangany vidim-piainana? Iza no tsy mikaikaika amin'ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana ankehitriny? Iza no tsy mikaikaika amin'ny tsy fananana asa sy fidiram-bola? Tsy amahan'io mihitsy anefa ny fitondrana izao satria 4 taona azy izy teo amin'ny fitondrana, mitombo isan'andro ny olana amin'ireo zavatra notanisaina ireo. Izy ireo indray aza no mirehareha sy avovava ka masa manambany ny vahoaka malagasy tahaka ny ministry ny serasera, izay nasainy laza tamin'ireo mpianatry ny université ny tahaky ny zony. Fa mpianatry ny université ve dia tsy ahafantatra procédure tokony atao amina fitakiana tahaka ireny. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe izany ve no atao hoe ray aman-drenin'ny vahoaka malagasy? Raha nahatsapa ny ministry ny serasera fa tsy nahay ireo mpianatra ireo dia tokony anoro azy ireo no nataony, fa tsy fanebahana sy vava tsy voampina tahaka izany any amin'ny ainao manjerim-panjakana. Santionana izany fa tahaka izany toetra ny mpitondra eto amintsika. Tahaka izany ihany koa ilay aferana azo sarobidy nataon'ilay ramatosolom-bavam-bahoaka, ilay mpamily ny doboka any am-ponja. Fa izy ireo mifampiarona ratsy aza ka na tsy niatrika fanadiadina teny amin'ny bianko aza ilay solom-bavam-bahoaka dia vita ho azy ny raharaha. Izy samy ao anatin'ny fitondrana afaka mifampiaro, fa ny vahoaka malagasy nananao na tsy nanao dia miditra mponja avetrany. Izany no ray aman-drenin'ny malagasy ankehitriny.
tahaka izany ihany koa ny olana ara-tany maro tahaka ny Enimeritra Tosika sy any Bamangokio. Tsy rarahin'ny fanjakana izay fitarainana any fa ny azy ihany no ataony. Izany no ray aman-dreny natao hiaro ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny fantaniana mipetraka manoloana ireo rehetra ireo dia ny hoe mba mahavalalana sy mampametra-pantaniana ihany ny zavatra manjony malagasy ankehitriny eo anatrehany tsy fahombiazam-pitantanana sy ny zava-doza samihafa afitsoko ny mpitondra ankehitriny. Tena tratry ny be manaiky ve ny vahoaka ka na inona miseho to zakany atrandry. Mandeha ny fampanantenana pokaty, fanonganam-panjakana na mpanantenana paradisa, nivadika fitotonganana ara-toekarena sy ara-sosialy ary fahantrana mangitsokitsoka. Fa zakany ihany mandeha fifidianana tsy azo antoka sy voalaza fa feno osoka ekena ihany na menomeno nasa. Mandeha ny viditsoloka midangana any amin'ny 320 ny fakarany izay nahatratra 700 ariary isaky ny litatra. Fa zakany se ekeny ihany fa menomenona kely fotsiny. Mandeha ny alatra bevava sy ny kolikoly tsy hita pesipeseny ataony mpitondra sy ny manam-pahefana samihafa fa vitavita ho azy eny. Mandeha ny fanagadrana mpaneho hevitra sy ny mpanohitra izay isany nanenjehana ny hafa sy natao fitaovana nanongana-panjakana tany aloha fa to ekena eny atrandy. Asa hoe mandaitra ve ny fandeha-metsaina manara-penitra toy ny filazana fa resy lahatra amin'ny asa fampandrosoana ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny vahoaka matoa tsy mihetsika. Sa kosa efa malemy ny fampahantrana sy ny fanabadona manara-penitra ka dia manaiky lembenana satria efa malemy sy hosan'ny fiainana. Raha mpitondra sy mpitantana hafa ve anefa ny teo nangina fotsiny amin'ny mety ho tsy fahombiazan'izay teo sa efa nandeha indray ny fandrehetanafo entina androm-pahefana eny an-dalambe. Rehefa nanrodana ny hafa izay teo tamin'ny fomba vantana sy ankolaka dia tokony avita tsara kokoa no ireny. Saingy atreto to fiamorana atrano no hita taratra. Tsy miantso isin'ny korontana na hitarika vahoaka ikomy akory fa manaitra kosa ihany ny hoe tena manaiky andairany be manaiky manoloana ny efa zava-doza manjony firenena samba ifo ho tompony ampitsony Madagasikara tokoa ve ny vahoaka malagasy ankehitriny. To mifanohitra amin'ny zavatra nataon'ireo razambetany aloha nandritra ny fanjanahan-tany teto amintsika mantsy ny zava-misy ankehitriny. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?